Miarabantsika mpiray tanindrazana araka ny publication ataoko dia hoe tapitra ny fotoana nanginana noho iny vonana azo tamin'ny cyclone iny iverina amin'izay tsika amin'ny fampahafantarana antsika malagasy ny zava-misy eo amin'ny sehatry ny politika miseho ankehitriny ao. Voalohany indrindra amin'izany dia reny resaka perquisition sy ny fikatsahana isambotra miaramila sy gendarme manamboninahitra izay lazaina fa hoe miketrika fanonganam-panjakana, miketrika mafy raha mahatonga ministre Bulldozer amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny nga Mikael sy Kofali Daya ilay mety hisy karana miaraka amin'izy ireo miezaka mafy misambotra mampiasa ny fahefana kely ananany, angadiana ny lavaka ilevenany. Inona no tiako tenenina aminareo amin'izany? Isambotra manamboninahitra maro satria hoe manonga-panjakana. Ny gendarmerie ny tena iantefana izany ary efa fantatray hoe izavy ireo olona ankehitriny izy ireo. Tiako marihana aminareo, Colonel Patrick amin'izao fotoana izao dia karohana, tsy marina mihitsy ny teninga Mikael hoe iza ny namoaka fampisamborana, karohana mafy satria manana dossier be dia be iny colonel iny ary efa ezahany reo mpikarama anatin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Misy moa raha zoky influenceur zay aty dia tena lasa milelaka mba mitady lalana ao amin'ny fitondrana io zany dia manenjika mafy amin'ny colonel Patrick mihitsy. Fa bon, efa izy moa raha va mampalahelo iny tsy asitsika resaka momba azy fa dia izay ny zava-misy fitadiavana ny colonel Patrick ny antony nanovana perquisition amin'ny tranon'ny général Rakotoarijaonina. Tsisy fitaovam-piadiana tadiavina izany tany fa fikarohana hoe naheno feony ireo sampapitsikilovana malagasy hoe any amin'ny général Rakotoarijaonina no misy any colonel Patrick dia natao ny fizavana tany amin'ny telo maraina. Dia tia ny fanamarihana voalohany tiako omenanareo marihana fa reo miaramila Berirozina nandeha tany, ny ankabeazan'izy ireo dia milisy, averiko tsara, milisy ana ministra ray izay efa fantatrareo nampalovina akanjo miaramila fa nisy miaramila vitsivitsy tena miaramila niaraka tamin'ny tao. Zany hoe efa manangana milisy zany zao ny ministra tovy any tamin'ny andro Ravatomanga ihany ty manangana milisy rehefa tsy mety manatanteraka baiko intsony ny gendarmerie, rehefa tsy manatanteraka intsony ny polisy dia milisy amin'izay nalefa hanao perquisition amin'ny telo maraina satria tsy araka ny lalàna mihitsy zany perquisition zany aloha tsy azo atao mihitsy alohany amin'ny 5 maraina ary tsy maintsy misy taratasy voasony any mpampano lalàna vo afaka atao zany. Fa amin'izao fotoana izao moa araka le teniko foana fitondrana jalambody sy jalambavy dia manao izay tiany atao izy. Zany indrindra mahatonga miteny aminareo hoe efa mahay volo-tratry ireo amin'izao fotoana izao ary entina antontona ny tafika ka zay no mahatonga miantso ny tafika hoe efa be dia be ny fambara miseho amin'izao fotoana izao, efa be dia be ary isan'ny zavatra niadivana tamin'ny andro taloha fampidirana mercenaire atao Madagasikara tamin'ny andro Ngaravalimana anisan'ilay mercenaire sud-africain nampirohatra anareo na haromotra anareo. Amin'izao tamin'ny Arajel moa dia efa hitantsika tsara ireny mercenaire vazaha sy ny karazany fa amin'izao fotoana izao dia mercenaire russe efa zato mahery izany zao satria efa nisy farany tonga teo izay tena tsy fanomezana lanja anareo tafika malagasy intsony. Henoko ary maro dia maro ny antso tonga ty amiko aty ny fimenomenomana sy ny fieritseretanareo fa leo ianareo dia tonga amin'ny fotoana ary ataovy izay tokony ataonareo. Averiko, ataovy izay tokony ataonareo satria tsy haresy anareo mihitsy ireo raha ny tena marina. Raha nareo gendarmerie tsy haresy anareo mihitsy ireo, tsy haresy anareo, reo lehibe anareo mbola milelaka sy mamadika anareo noho ny amin'ny fanomezana azy galona sy ny karazany anjaranareo manenjika an'ireny satria mpamadika ny tanindrazana ireny ary indrindra mpivarotra ny tanindrazana amin'ny alalan'ny fitiavan-tena ka dia anjaranareo koa mahalala an'izany. Dia ny zavatra iray faharoa, nisy fotoana tamin'ny herinandro ny teny hoe hisy ny hetsika
zay hokarakarain'ny Madagasikara malagasy eo amin'ny 13 mai ny androny 9 février. Dia tsoroko aminareo niemotra kely satria nahazo tatitra tamin'izay, ary nisy ifandraisany amin'ilay niteneniko teo, nahazo tatitra mitandrema fa efa mieritreritra ireo milisiny ny ministra hitifitra satria ny gendarmerie efa vonona hiaro ny vahoaka, ary ny gendarmerie ny responsable atao no ny teny hoe mitandrema aloha satria aleo fatarinay hoe izavy ireo élément ho alefan'zareo ao ho ciblenay zay vao afaka manao nareo. Dia zay moa mazava ho azy, efa niteny taminareo hoe tsy makasitraka raha latsaka zany ho an'ny vahoaka, sanatry tompoko, sanatry tsy atao sorona ntsony ny malagasy. Ka dia nangina aloha ary nesoroko mihitsy le publication nesoroko satria mba tsy hatafiditra antsika ao anatin'ny fandrika. Maro dia maro nareo nefa vonona maro, ary miandry efa ahoana ny toyany. Fa zao ary nisy koa ny fifampidiniana tamin'ireo mpianatra tamin'ny syndicat ny ministera tsirairay avy, izy ireo dia mbola maniry ny hidina eo an-dalambe Rapitso 9 febroary. Dia tsotra be zany le izy hoe manome azy ireo tsodrano hoe atovy ny fihetsiketsehanareo satria ianareo no marary amin'izao, dia atovy izahay ato amin'ny Madagasikara malagasy dia ny andraikitray dia anentana ny olona mpanaraka anay hiaraka aminareo ao, hiaraka hitolona aminareo ao fotoana amin'izay so fijoroana miantso manokana ny syndicat paramed ny ao ministère en santé, zay tena efa leo amin'ny fanjakazakany ny renin-janaky le ministra. Io ministra io mantsy tiako fantatrareo fa renin-janaky ny ray amin'ireo mpitondra fanjakana ao ambony indrindra ireo, renin-janany io. Ary amin'izao fotoana izao dia tena misy mihitsy ny tena hoe nepotisme ao, satria zay olona manodidina azy sy ny fianakaviany sy n'inona no manana andraikitra ao dia efa faniliana tanteraka mihitsy ny olona hafa foko, tsatsy mpampiady foko, fa zavatra ampiasainy zareo amin'izao ny fampiadiana foko. Ka izay olona ray foko aminy ihany miara-mitantana ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ka dia mba hanehoanareo tsy fankatoavanareo an'izany, midina raha misy mihetsika atao Rapitso, midina nareo eo amin'ny 13 mai. Zay ho anareo amin'ny environnement koa betsaka ianareo nefa nitaraina tampoka ny amin'ny resaka nepotisme koa ataon'ny ministra sy ny karazany ao sy ny forongony. Fantatra zany fa zava-dehibe io resaka environnement iny amin'ny fanondranana ny amin'ny resaka mafia rehetrarehetra. Tonga ny fotoana ary mandeha any nareo mirohatra eo amin'ny 13 mai raha misy tokoa zany hetsika zany Rapitso. Ianareo amin'ny fampianarana, ianareo koa dia tena isan'ny menimenina amin'izao fotoana izao satria betsaka ny fampanantenana natao fa tapo-maso fotsiny ihany, fa reo olona zay solitenanareo vitsivitsy no varotra ny tolona nareo amin'izao fotoana izao. Ka dia mba ho marika zany fahatezerana zany koa dia miantso anareo mandeha any nareo mirohatra eo amin'ny 13 mai raha raikitra zany fihetsiketsehany zany. Dia hitodika manokana amin'izay ary aho antsika mpikambana atao Madagasikara malagasy, henoko ny antsonareo fotoana ozonareo ary maika anareo. Dia zao tonga ny fotoana ary fa na Rapitso na Rafakapitso na inona andro isian'ny hetsy fihetsehana anoherana ny fitondrana io dia manasa anareo ary mandehana midina. Maninona ny mahasamiteny an'izany aminareo? Efa niteneniko fa ny gendarmerie mitafika dia efa miandry anareo vahoaka. Tsisy tafika sy gendarmerie tifitra anareo zany tsony eo, tsy isy zany. Ary na milisy ny ministra zay efa fantadaza raha moa dia efa fanta efa ciblé daholy. Ka raha miketriketriky ny anao fo hidikiditra hitifitra sy andatsa-dra eo dia hosahirana eo izy, hosahirana eo izy. Ianareo vahoaka koa tsy andaniny zany dia mila mailo fa ty resaka ty efa tsy resaka tsotra tsony fa efa ady efa manomboka ny ady amin'ireo mafia reo sy ny vorongony. Mila hisorona amin'izay reo, tsisy tsony tokony hijanonan'ireo ao, fa efa tsy mila provena tsony zany ankehitriny. Efa fanta-pirenena reny ny antony antsona ingasy tenina taty France ny fikampohana satria voakapoka izy taty nazava tsara mihitsy ny tenin'ny frantsay tamin'ny gasy teny. Aiza ny lalana lehanareo satria hita mihitsy fantatra ny frantsay ane zany
tsy hoe miaro frantsay akory fa fatany tsara mihitsy fa mirona makany amin'ny fanjakana tena hoe fanjakana jalamboto arabaky teny ary ny frantsay malala n'izao zavatra rehetrarehetra misy eo Madagasikara zao ary andray fanapahan-kevitra izy fa iny moa nahodingasy teny fotsiny l izy any adikiny ady hevitra mombany amin'ny teleférika tsy mariny zany fa tena nahazo kapoka nandrivorivo izy taty ary efa fambary zany rehetrarehetra zany efa fambara daholo io rehetrarehetra io hoe communauté internationale efa manomboka mandefa antso ho an'ireo ressortissant zany mailo satria isy zavatra iseho Madagasikara ary tsotanatsony io reny vavabe nataony Mikael reny nitafika tsy tokony hiteny sao zao izy ianao anie tsy lehibe nitafika akory ianao tsy voafidim-bahoaka ary ianao tsy légitime sady tsy légal ka tsy afaka ity soratena hoe ianao no lehibe ny foloalinda mazava tsara zay Andriamatoa Mikael dikan'izay faniratsirana ny tafika reny filazanao hoe tokony tsy teny tokony angina fa hitanao eo ny vokany fa tsisy afaka hiala-mainy zany tsony eo efa teneniko aminareo fa ciblé am'izao daholo zao niza mpananodimbola tao amin'ny fireneny io niza mafia rehetrarehetra tsy misy ho tafavoaka velonao zany no mitena anareo an'izany tsy misy ho tafavoaka velonao tsy afaka hitsoaka aty hitsoaka aty aninona moa ho sahirana aty fa de zay inona ny zavatra miseho naninona no miseho tapoky Ngarajoelina ny zavatra misy de zao nivadika tamin'ny Ngarajoelina nga Mikael ny amin'ny resaka volamena satria amin'izao fotoana izao misy karana avy amin'ny foko-koja mozambikanina manohana nga Mikael ary mitady lalana hafa ho amin'ny fanondranana volamena tsy voatery any Dobay tsony fa any amin'ny toerana arabo hafa any karana ao mariako tsara zay io karana io zany amin'izao fotoana izao no mampirisika nga Mikael ary indrindra hanohana azy raha hilatsaka izy satria fa manana faniriana hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena izy de amin'izao fotoana izao mahatsapa an'izany Ngarajoelina zay Sri Lankais mpivady anankiroa ihany koa ny tena miaraka aminy miaraka misy société zay any Dobay mpandray ny volamena efa manomboka fatany fa ho ratsy ny fandehan'ny tantara ka de efa manomana zay le teneniko anareo efa manomana fiverenana izy araka renyle fisehoana nataony niaraka tamin'ny mpanjakany Eswatini reny efa betsaka amin'ny pression ary efa mazava zany fa hiverina izy de mafy ny ady ao an-tanànao satria isika vahoaka ihany no hiaritra n'izany rehetrarehetra zany izay no mahatonga hoe amin'izao fotoana izao koa efa manomboka amin'izay zany zao hoe mivadika koa nary ministre Bulldozer raha andeha hanenjika amin'izay koa an'ireo range rehetrarehetra manomboka any amin'ny giste zany manomboka any amin'ireo ministre taloha sy ny karazany satria efa vaky ny ady inona ny antsika vahoaka amin'izay isika moa de tsy miraran'izay adiny zareo any fa mifantatritsika mba tsy hahatongavan'izany rehetrarehetra zany no hiantsoko anareo hoe raha misy nyhetsika tao na iza mikarakara azy ka hanongana n'ity fitondrany ity midinonareo atsehatra fa manana andraikitra sy adidy anareo ny amin'izany miantsonareo gendarmerie efa betsaka ny fampiresahana fantatro tsara mihitsy fa efa nanio fanjakana io ara mahatsapa ny fa hoe leo ianareo ary isan'ny matahotra satria ianareo gendarmerie matanjaka lavitra noho ireo de miantso anareo ary jereo amin'izay ny zava-misy efa anareo moa miteny hoe miandro topy efa ozako hoe efa tonga ny topy métier amin'izay aza vela ho rendrika aza iandrasana ela intsony io zavatra io fa tsy tokony araka ny fa resaka nalefa moa tsy tokony andingana ny mimarsa intsony io fitondrany io raha ny tokony ho izy ka de zay no afatra teneniko aminareo vahoaka fa efa tsy misy tsony ny trêve politique ankehitriny fa mijoro amin'izay tsika hiady sika de todika kely farany aho ho anareo namako miteny mba valio ihany ireo mpanenjika sy compte faiky manenjika anao de namaly anareo moa hoe misy tombono anany ireny zavatra reny inona ny tombono ana am'ireny ary tiako fantatra zareo compte faiky sy ireo olona tena hoe manao fisainam-boalavo tsisy atao afa-tsy ny mikikikitra kely zay zavatra ataon'ny olona
zao le izy. Ny algorithme ny Facebook tompoko a, rehefa misy publication na vidéo atao de zay olona rehefa betsaka ny olona manao commentaire de aparitany vidéo io, na olona manohatra na mpiteny ratsy na olona maningavinga na olona manatsara, tsy mahalala an'izany ny algorithme ny Facebook, fa mifantany hoe be de be ny olona mametraka commentaire de aparitaka le vidéo. Isan'ny mandray anjara feno zany izy ireny amin'izao fotoana izao any amin'ny fanaparitahana ny vidéo ataoko. Izay no mahatonga tsy mamaly azy ireny, izay no mahatonga na tsy mamelanja azy ireny, fa avelako izy hanao izay ataony eo, satria ny zavatra lazaina eny dia efa hitanareo ihany. Anankiroa ny zavatra tena lazaina fa olon-drajojo olon-drajoelona hono inona moa no mbola antony amaliko an'izany, efa nanome fanazavana. Lazaina koa fa hoe nahodina miliara tao mama, zay ihany ny argument ahodikodiny eo, mampalahelo fotsiny. Ary ty eto ny teny azy, misy fianakaviako akaiky no nivoy an'io resaka hoe nanodina miliara tao amin'ny mama, de izy no nivoy an'io. De izy indray aloha de tena hitako hoe fankalana no ataony an'izany. Ka de zao no teneniko anao ranabavy a, fantatro ny fiainanao. Raha ohatra ny tsara ny fiainanao nandritra n'izao fitondrana zao, de asehoy anay eto, asehoy anay eto, de ahafahany manamarina hoe normal ianao raha milelaka amin'ity fitondrana ity. Fa raha ohatra kosa tsy zany, zay fantatro fankalala tsara tsika oka re le lainge. Fa raha manana an'izany proof resaka miliara nahodina atao mama zany ianao, de avoay eto zany mamea lalana anao mihitsy, avoay eto zany a. Raha misy gazety na tsy haiko zay hitanao mombamomba zany na zay name information anao zany, avoay eto, fa tsy manino anabavika anao de sako miteny anao an'izany. Fa de zay le izy a, tsy tokony hataitra tsika zay mpanaraka ny pejy reny olona reny, fa jereo fa mitovy foana ny zavatra lazainy. Ary aramariako anareo, tsy mihaino ny vidéo lazaiko izy ireo. Matetika ny vidéo teneniko eto a, matetika tonga mihoatra ny 15 minitra, fa jerevo tsara fa ivoaka zao ty vidéo ty fa 2 minitra na 2 minitra aorinan'io, de tonga de miazakazaka izy rehetrarehetra mametraka commentaire manaratsy. Jerevo tsara zay zavatra zay, ahafanareo hoe izy ireny de nokaramaina manokana mihitsy hiady amin'ny rapetsam-bava eto amin'ity, satria efa hitan'zareo fa miparitaka be ny vidéo rapetsam-bava, de zay no adidiny manaratsy. Nisy fotoana moa nisy mpanakanto malaza nanao an'izany, fa hitanareo fa tsy mamaly, satria ny antony tsy amelanja ny zavatra tenenireny olona reny a, olona miteniteny foana, tsy andeha amaly an'izany a. Amin'izao fotoana zao misy influenceur, efa fantatrareo angamba compteny a, Leonid Dassaev, zay ny compteny. Niditra namako izy a, fa rehefa nijereko sy narahanay sy ny ekipako de fantatreo izy any eo ambadika, de efa nesorinay moa izy fa tiako hoe nga Leonid Dassaev, zay tsy ho teneniko ny tena anaranao, fa efa taraiky ianao. Ary efa tsy mandaitra intsony ny chantage ataonao amin'ireo olona zay ninjianao taloha, hitakianao vola ankehitriny, afa hoe lazainao fa hoe sahirana ianao, mila vola, afaka manadio an'ireny ianao. Zany mantsy ny fomba fiady amin'itony zavatra itony, raha tianareo atao, tianareo fantatra hoe misy amin'ireo milaza influenceur reo, rehefa mahafantatra na mahalala dossier anankiray fotsiny, de tambazany vola reo olona zay voakasika zany hoe avoaka anay ty raha ohatra ka tsy menareo vola zao zany. Efa nisy ny influenceur tany Madagasikara nigadra tamin'izany, zay miverina indray moa izy amin'izao fotoana izao. Fa zay ny teneniko anareo hoe efa fantatritsika zany, aza sinareo resaka akoriny amin'ireny olona manaratsy siny ireny, fa alao izy anao fanao foana, alao hoe olon-drajojo hoe mpanodim-bola miliara mamasy karazany, tsy asiantsika olona zany. Efa nivaliko taminareo zany tamin'ny vidéo ny amin'ny 790 mpanaraka pejy, efa mahalala an'izany daholo, ka tsy ilaina marinina intsony zany. Ka de zay no tiako tenenina aminareo androany hoe ho avy ny hetsika amin'ity herinandro ity, mety maromaro izy, ninona hetsika iseho na rapitso eo amin'ny 13 mai, satria raha fahazoko azy a, isy hetsika eo amin'ny 13 mai amin'ny 2 ora tolakandro a, hidiny eo daholy ny akabeazan'ireo mpianatra sy ny syndicat sy ny nantoko politika inona ianao, na timme ianao, na TGV, na Iromary ianao, na inona, mandana mirotsaka eo, satria ady ombonany ity aza mitondra loko politika fotsiny. Fa rehefa ndray fitenenana, raha ohatra ka omena fitenenana nareo a, de niady amin'ny karana, zay no edivana aloha zao, karana sy ny mafia.
sy ireo mpitondra fanjakana miaraka aminy. Ka dia izay ny antsoava ataoko aminareo androany a, mahereza daholy. Mankasitraka koa ny amin'ireo fanamaly tamin'ny antsonay telo menada ny amin'ny kainioty a, anampiana ny nahazo vonany arambona tamatavy ary mbola anaovako antsoavy ihany, anaovako fanentanana hoe mbola fotoana zao a afahantsika manao an'izany. Misy manontany nareo hoe novenanao nanao atompoka fa io tsy reharehana, fa azonareo verifiena any amin'ny le kainioty nataon'ny ranabavy Saintia any misy anarako any a, dia fantatrareo no nataoko fa tsy anjariko ny teny an'izany eto. Zay fa dia mahereza daholy. Madagasikara, any Malagasy.